mbola fahazakanareo miaino an'le fahamarinana mpitondrain'Andriamanitra antsika. Izay zavatra tena hoe manombo an'ity nofo ity fa mamelona ny Kristy tena hoe azo aina amin'ny alalan'ny fisitsika. Zay le antom-pisitsika vaovao. Sady samy zay le antom-pisitsika vaovao. Noho izany misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izao fotoana izao. Inoko fa ny teny rehetra izay ho zaraina eto dia avy amin'ny fanamasina. Ary ny fanamasina izay nametraka ny teny eo ambava amin'ny mpanompo ny tsirairay avy izay maketeny loany ety hiasa mahery eo anatin'ny fotsika tsirairay avy izay mpijoro antsika eo amin'ny sitrapony. Tadidio fa tsy ho ela intsony Jesosy fa efa injao Jesosy, efa migodigodina izy eny an-dalana. Raha ny fanio-pamantarana hita sy ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany dia mila iomanana amina fahatsilopana ho an'izay miandry rehetra an' Jesosy. Ilaina izay fahatsilopana izay mba ho ao anatintsika mandrakariva. Dia ny asan'ny teny amin'izao ny faran'izao raha ny amin'ny fanio-pamantarana sy fahagagana dia manaraka ireny. Maninona hoe tsy ireny natao toriana. Jesosy tsy nampianatra ny mpianany ianao fahagagana, tsy nampianatra ny mpianany ianao famantarana, tsy nampianatra ny mpianany hampiasa akory fanomezam-pahasoavana. Fa ny zavatra nampianariny Jesosy dia nampianatra ny mpianany izy ny teny sy vavaka. Nampianatra ny vavaka ny mpianany izy sy nampianatra ny teny fiainana ho an'ny mpianany. Satria ao amin'ny teny ny fiainana sy fanahy, ary ao amin'ny vavaka ny anehoany etaeta ny fandresen-dahatra oam-potsika nandray ny teny. Dia rehefa raisinao ny teny ka mahatonga ny vavanao hisokatra amin'ny ketaeta eo anatren'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra fa tena ho ampono tokoa ny etaeta anana an'le fiainana zaraina eo amin'le teny. Dia manjary karazan'olona ianao miaina amin'ny fiainam-baovao mifanaraka amin'le teny izay sehon'i Jesosy aminao. Tiako fantatra aloha fa ity herinandro ity dia herinandro manokana ny tenen'Andriamanitra tamintsika hoe herinandro anokafana ny ao anatsika hiaina ny fiainam-baovao. Ny hoe miaina amin'ny fiainam-baovao tsika dia mila fantatsika be dia be ny karazam-piainana misy eto ambonin'ny tany, ny prinsipa misy eto ambonin'ny tany hiatrehanao ny atao hoe fiainana. Fa mangataka amin'ny fanamasina tsy ataoko lava be li satria efa nisy teny teo alohan'izao isaitsainantsika androany fa nytoin'le teny tamin'ny maraina no entiko. Tadio riavana fa ty zao tontolo zao ty dia omban'ny fahefana ara-panahy. Ara-panahy no mifehany zao hita maso zao. Rehefa niodiny Adama dia misy mpifehy anankiray atao hoe devoly. Zao tontolo zao dia aiza moa izy? Eny an-tanan'ilay ratsy. Dia rehefa amin'ny Kristy indray ianao dia ianao indray koa ao amin'Andriamanitra. Izany hoe Paul anankiroa reo, le anankiray mpangalatra fa le anankiray tompony. Dia nio zaraiko androany ny anananao fahatsapana ao anatin'ny fonao anaty fahatakarana alala ny fiainana tena mety aminao, ananao fahatsoloana mba tsy ho voafitaka intsony fa ho kristianina tena vonona zato isan-jato, iombona amin'i Jesosy, hiadanao amin'i Jesosy, hiaina miaraka amin'i Jesosy, misitraka amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Sady zany ao ary raha sendra misy ny teny eto amangivo fanahy masina anao ohatra ny tsy zany dada dia aza misalasala mihitsy tsika ao anatin'ny fotoana tena miaina ao anatin'izany atao hoe fotoam-panomanana zany. Noho izany tsika dia mila mifampatsiaro mandrakariva ny teny mpahamarinana izay sorako. Dia tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy any amin'ireo pasteurs sy ny mpiara-manompo amintsika rehetrarehetra izay miantso ana andritra n'ireny fotoana, misy karazana fotoana nandalovan'ny asa fanompoana kely tsy nampoizina ny fisehoan'ny fandehan'ny toe-draharaha. Fa dia soran'Andriamanitra mifampatsiahivana avy amintsika. Dada misy zavatra ohatrohatrany tsy mahazo aina zay sy netrehitra. Dia zay zany ny porofom-panehoana fa ao tsara le fanahy mamantatra ao anatin'ny fiangonana hijoron'ny tsirairay avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ndalo hitehaka ho atsika tsirairay avy manaiky esany fanahy masina ao anatsika. Jona Apokalipsy toko fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Ary nahita rehefa novahany zanak'ondry ny anankiray amin'ny tomboka sefito, areko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina efatra tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana nanao hoe avy ampy hoe ka izaho. Andino ny faharoa, ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy
Ary zay nitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satroboninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Ary rehefa novahany ny tombo-kase faharoa dia reko ny zava-maina naina faharoa nanao hoe avy. Dia ny soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary zay nitaingina azy dia navela anaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoany olona ary nomena sabatra lehibe izy. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avy, ary hitako fa indro ny soavaly mainty, ary zay nitaingina azy dia nitondra mizana teny an-tanany. Ary nareha ka tonga ny feo teo afovoan'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe venty ny varitritrika eran'ny fatambary kely, ary venty koa ny vary ordea intelo ny fatambary, ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao. Ary ny fafito indray, ary rehefa nivany ny tombo-kase fahaefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avy, ary hitako fa indro ny soavaly antsatra, ary ny anaran'ilay nitaingina azy atao hoe rahafahafatesana, ary ny fiaina-tsy hita nanaraka azy, ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia etỳ tany. Ary rehefa nivahany ny tombo-kase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahy vovono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Masina ny tenin'ny tompo ary ao koa tanteraka ireo araka ny sitrapony. Amen. Vanim-potoana farany zao. Ary maha vanim-potoana farany an'izao dia mila mamantatra tsika ireo tranga sy tontolo ara-panahy misy eto ambonin'ny tany, tsy manatanjona fa tsy ny ampivily ny fifatoatsika, tsy iombona sy fantoka mipapakatra. Ty zao tontolo zao ty dia eo ambany fahefanara-panahy tanteraka, na devoly io na Andriamanitra. Fa mety sika mianatra mandroso mba ahafahantsika mamantatra ny zava-misy rehetra, tsy ho variana ety ambonin'ny tany, hiaina fiainana saritsariny. Hitanao ilay fiainana saritsariny, teo masina, teo marina, dia tsy tena mibebaka fa manampina ao anatin'ireo endriky ny fahatsarany ivelany, hiafenana ao ambadiky ny asan'Andriamanitra na amin'ny fanompoana fotsiny ireo zavatra tokony hibebana sy elana ao anaty, ahatonga ny communionao na ny fiombonomin'Andriamanitra tsy ho tanteraka. Tadidiova ireo soavaly efatra ireo maneho an'ireo karazana toetra sy fiainam-panahy eto ambonin'ny tany, misy amin'izao andro farany izao mitondra fitaka sy endriky ny fahafatesana amin'ny lina lalana ny fiangonana. Zay no mahatonga azy mesazy na afatra apokaliptika na amin'izao andro farany vanim-potoana mialohan'ny iverenan'i Jesosy izao. Maneho ny zava-misy sy ny famarina ara-panahy iainantsika amin'izao andro misy antsika izao ireo soavaly efatra voalaza ireo. Efa manomboka tonga eto an-tany ireo soavaly ireo amin'ny ara-panahy, satria sary-pahitana ny amin'ny zavatra mety heverintsika hoe tsinitsinina, tsy fantohantsika, nefa tokony angatahantsika amin'ny fanamasina nokatra ny masom-panahintsika, alalan'ireo fahamarinana rehetra hitandremantsika araka ireo voasoratra ireo, mba hahatonga antsika tsy ho voafandrika sy ho rava ny fahavalona, sanatria tsy eona mipapakatra amin'ny fotoana iverenany. Ny taingo soavaly fotsy dia tadidio, misy ny soavaly fotsy amin'ilay voalohany maneho an'i Jesosy Kristy, maneho an'i Jesosy Kristy amin'ny mampitombo-kase azy, fa misy ireo endriky ny soavaly fotsy fitaka ampiasain'ny devoly hamitaka amin'seho toy ny tsara sy mety kanefa mpamitaka. Ampiasainy ny tenin'Andriamanitra, mampiasa toky sy andininy izy. Foatra le tamin'ny maraina zao fantatsika tsara zao fa misy soavaly fotsy tamin'ny maraina, tafiditra amin'ilay soavaly fotsy ny lesinao tamin'ny maraina, le hoe mitondra izy manokatra ny masom-panahin'ny olona andray fahasoavana avy amin'ny olona, ampiasain'Andriamanitra, fa tsy mivantana avy amin'Andriamanitra mpanomeny fanahy ao anatin'ny olona. Ny ositra tsy eny ivelany avy amin'ny olona mpitaina miditra ao anatinao, fa raha ny Jaona voalohany no miresaka mahakasika momba ny ositra, eo no misy an'ilay ositra, nanositra izy izy Jesosy ao anaty ny ositra, ary ny ositra ao anatinareo no mampianatra anareo. Ny ositra zany avy ao anaty mivoaka fa tsy any ivelany miditra. Noho izany tsisy transfert n'onction tokony hipetraka eto ambonin'ny tany avy amin'ny olona, fa ny onction avy amin'ny Saint-Esprit niraisinao tamin'ny alala amin'ny fandraisanao an'i Jesosy ao anatinao.
mety azo porofona sy amarinina ny fisian'ny ositra avy any ivelany miditra anatin'ny olona raha tany amin'ny testameta taloha satria olona tsy tanteraka ny nampiasain'Andriamanitra. Dia tsy maintsy manantona an'ireny olon'ireny ny olombelona izay tsy manana ny fanan'Andriamanitra mba mandray impartition, zany hoe fizarana avy amin'ilay mpanompo ampiasain'Andriamanitra olona, satria tao amin'ireny ny fanan'Andriamanitra tamin'izany, olona izay nitsongain'Andriamanitra toy ny mpanjaka, toy ny mpaminany, ny mpisorona. Ireo no nomen'Andriamanitra ny ositra avy amin'ny fanahiny. Dia manantona ny Mosesy daholo aloha ny olona 70 ametrahany tanana dia mifindra ao amin'ireo ny fanahy tao amin'ny Mosesy. Atsangany tanan'izay bandriana ho aza vaiko tsara ilay dia ho azonareo ilay izy. Ohatr'izany koa Eli tamin'ny Elize testameta taloha. Satria tao anatin'ny olona tsy tanteraka ny fanan'Andriamanitra. Tao anatin'ny olona tsy tanteraka ny fanan'Andriamanitra. Tsy mahazo aina izy satria olona mbola ilam-panitsiana no nampiasain'Andriamanitra. Ohatra, nisy réaction an'i Elize zao, nanadroadro azy zazakely. Iny le sola, iny le sola. Dia nozolony le zaza dia miviraviray mibera. Fantatsika izay tantara izay. Satria Elize olombelona. Dia rehefa mietsika ilay fon'olombelona dia tsy maintsy voatery manamarina n'ilay fanahy ao anaty, satria izay ny ao anaty fanekena mahatoa izay teny lazain'ny mpanompo ny Andriamanitra. Ao ny fanan'Andriamanitra dia izay ozona avy any ambavany Elize na Eli. Na izay mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny testameta taloha tonga dia miatra. Fa voatongo Jesosy nitsiny izay. Ny zanak'olona tsy tonga handringana fa tonga hamelona. Izany hoe le tena fon'Andriamanitra honena mpanotany naseho tao amin'i Jesosy, izay le lesona omaly nananantsika fandinian-tena, ny fahasamihafana misy teo amin'ny testameta taloha, fanekena voalohany, sy ny testameta vaovao, fanekena vaovao. Ao anatin'ilay fanekena vaovao be dia be ny tany amin'ny testameta taloha ny isym-panitsiana, satria tandindo ny zavatra ho avy ny testameta taloha, fa rehefa tonga ny tanteraka tsisy sombotsombony intsony. Fa maninona ianao maka sombony any ampinan'izay tanteraka ka hihevitra fa na mihoatra no izay fahafenoana efa nataon'Andriamanitra. An'ilay olako. Rehefa tonga Jesosy nitsiny ilay izy, tsy misy intsony transfert na onction. Tsisy intsony. Satria ny fahafenoana na afa-po an'Andriamanitra manana ny atao hoe hery sy fahefana faratapony indrindra tamin'izay olombelona naseho teto ambony tany ho tanteraka na feno fepeta na afa-pony fitsaran'Andriamanitra, tonga dia 100% ny fahamasinana, 100% ny fahamarinana, izy ny Mesia, dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izay no mahatonga milaza tandremo fa endriky ny fanompo-tsampy mitady fiankofana hafa, ny fametrahana lanja, ny fanosorana ao anatin'ny olona anankiray ho mihoatra noho ny sasany. Soavaly fotsy mamitaka izany. Mety mampiasa teny izy fa tsy amin'ny fotoanany. Testameta taloha ny raisiny fa tsy miditra amin'ny faneken'ny testameta vaovao izy. Ka mila mitandrina satria ny Korintianina faharoa toko faha 1:20. Korintianina faharoa toko faha 1:20. Korintianina faharoa toko faha 1:20. Ny andininy faha 4:20. Fa tatsika tsy enjery. Ary tsy mahagaga zany fa Satana aza mampiova ny endry no tahaka ny anjelony mazava. Dia inona no ampiasain'ny devoly tenin'Andriamanitra? Jereo Jesosy. Hitanareo, io fanahy io tsy afaky niseho tena mahafeno fepetra ny fisehoan'ny fahatanteran'Andriamanitra zany ny vokatra avy amin'io fanahy io. Satria lasa lalana io ho ampiasain'ny Satana ampiakofany ianao amin'ny zavatra hafa ankoatra n'Andriamanitra. Dia jereo Jesosy ao amin'ny Luka toko faha 4, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 1:20 ny vakitsika. Luka toko faha 4 dia jereo ny zavatra mitranga. Nisy séquence anankiray nitondrany an'i Jesosy niakatra teo amin'ny toerana ambony. Dia napahitany ny arena sy ny akanto ny ary ny famirapiratra zao tontolo zao. Dia inona ny teneniny tamin'i Jesosy? Miakofy atao anatrehako, fa omeko anao zao rehetra zao.
azonareo le fiakofana tambazana satria mitady fiakofana izy ny marina ny zavatra misy eto ambonin'ny tany ainantsika mandraka androany gerana fiakofana daoly de raha vao tsy mitandrina ianao de lasa manolotra sy mamily lalina amin'ny fiankofanao amin'ny zavatra fa akoatra an'Andriamanitra. Io na kely aza ny différence elanelany kely fotsiny de efa mivily ny fiankofanao. Ten'Andriamanitra nampiasainy devoly. Tsika mila mihaino tsara sy mailo hoe hoaiza ny fiafaran'le teny, manondro aniza ny fiafaran'le teny. Ary efa nizaraiko teto fa io karazam-piakofana io le manome lanja ny zavatra materiel eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Io le te hampiakohaka an' Jesosy ny anaran'i Jesosy no ampiasainy ary zay no mahatonga an'ireny olony ireny tsy fantatry Jesosy amin'ny fotoana iverenany satria nampiasa ny anarany tsy tamin'ny fiakofana tanteraka taminy. Fa seho le vokatra. Donc raha vokatra mamaky atsika ka zao kosa ny trangatary zay mamaky anao tsy zay tsy voatery ho zay ny ao am-pon'Andriamanitra ho anao. Fantaro fa Andriamanitra ninona karazam-pahagagana amin'ny tranga ao ny ainga tamin'ny vovoka izy namorona ny olona. Noho izany ny ambony indrindra amin'ny fisehom-pamantarana nataon'Andriamanitra teto ambony tany dia ny famorona ny olona tamin'ny voalohany. Anisany satria nidina mihitsy izy nanatanteraka an'izany. Ary mbola mandraka androany, mbola nidina ndray koa izy namorona ny olona ara-panahy olom-baovao. Ny faharoa mpitaingina soavaly-mena. Ny mpitaingina soavaly-mena maneho ny ady, herisetra, ry fandravana manomboka miseho amin'ny fony maro. Zareo ny zavatra misy amin'izao ny farany zao hoe ady nao amin'ny ankonana, tsy fakazahoana, tratra ny soavaly-mena ianao. Amin'ny tontolo ara-panahy. Io zany le endrika ara-panahy misy amin'izao korotana, ady, lindra, mifakahala, mifanozona, le ozona, le ozona no zaraiko omaly le hoe eo amin'ny altara naovana ozona. Soavaly-mena ny ao ambadika ireny. De mila mitandrina zany tsika hoe na misy soavaly fotsy mamitaka toy ny endriky ny fahazavana kanefa mamily lalina ny fiakofanao amin'Andriamanitra hafa satria mampiankina anao amin'ny fahefa-pahasoavana eo ambany fitarian'ny olona. Fa tsy manondro an'i Kristy zato isan-jato. Zany ny mahatonga antsika tsy le hoe asiana fanaritra ety amin'ny altara dia miazakazaka ety daholo. Satria mandrimbona ny azo fijaliana ny fiheveranao fa provoquer fitahina ianao raha manao fanatitra. Nataon'i Jesosy amin'ny azo fijaliana tompoko zato isan-jato. Tsy etsena amin'ny fanatitra dia todika Andriamanitra vao nao zavatra fa nataony teo amin'ny toeranao tamin'ny tondrano fahotanao sy nanolorany ainy dia ambony lavitra no izay fanomezana rehetra ataonao. Noho izany ny endriky ny fitiavana mahafazanao an'Andriamanitra dia vokatry ny fo resy lahatra fa tsy ampiarany ataonao raha misaina eo mpanaovana ianao no izay efa vitano anao. Mitiava-bavo an'Andriamanitra. Zany ny fahamarinana re olona. Mila mitandrina tsika ny amin'ny soavaly-mena. Soavaly mainty, mosary, corruption, tsolitra, falotona, faharavana, mpanakorotana, mpanavakavaka. Zany ny soavaly mainty. Zavatra misy eo anivony zao ny farany zao zany, zay tsy mampilamina ny tany fa nisan'ny zavatra ilatsika discernement matanjaka, fanahy matanjaka tsara, alalatsika hoe tratra n'le mpitaingy soavaly mena ianao sa mainty sa fotsy. Le soavaly antsatra, faefatra, aizina sy fahafatesana. Reo le maneho avonavona sy ota. Reo mpitaingy soavaly reo dia maneho fahamarinana, manakorotana sy manozongozona ny tany hatramin'izay. Eo anefa nondresen'i Jesosy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Tandremo fa ty hita maso ty dia fehezony tontolo ara-panahy tsy hita maso. Tandremo fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana fa avy ao ny avian'ny fiainana. Tsy izay marina amin'ny daholobe dia marina aminao. Mahaiza manavaka ny fanio-pamantarana tsy avoafitaka atsika. Ary aoko mailo tsara satria ny olona tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fo dia ampahafantaran'Andriamanitra ny marina rehetra, indrindra ampahafantaran'Andriamanitra izay tokony hiainany ahafahany manomana ny fitafiany, tsy hisy petina na fiketronana na izay toy izany mialohan'ny fotoana ampakarany atsika. Mangatahana fanahy masina, tsy ho voafitaka, dia mandehana amin'ny fanahy. Ny joroa fotsiny ho vokatry ny fanahy. Samy mifanaitra.
fandona atrano ohatran'le misy zavatra ohatr'izao ahoana ohatran'ny tsy tena hanina iny a ale zavatra ohatr'izao aloha tena mitandrina tsara avereny tena mitandrina tsara avereny fandrony mila mitandrina tsara ataovy amenina moa e marina zany sa tsy mariny e alleloia dore tsika hijery kely a lioka toko faharoambin'ny folo dia eto le fanontaniana mipetraka dia zao hoe ahoana ary pastera inona ny fandraisan'ny toepoko amin'ny fiainana an'le fiainam-baovao manoloana n'izany fahamarinana zay lazainao zany hitanareo ny zavatra hitondrany devoly rehefa hitondra fakam-panahy izy dia zavatra avy ety ivelany ny anambazany ianao foana tsy ity misy mofo dia hovay vato ety ivelany io zao tontolo zao jereo fa mamiratra be ety ivelany dia zao ndray efa hitany ianao hoe tsy voasariky ny zavatra iny ivelany fa nomboka miombona amin'Andriamanitra ao anatin'ny fo ampidiriny kely fotsiny ny anaran'i Jesosy sy ny zavatra fa ny fifantohanao amin'ny zavatra eny ivelany mba tianareo fantatra avy eo anatin'ny fandalinana le toepo tokony anananao dia horavy ty fivoriany ity dia hivavaka amin'izay ianao rehefa avy eo dia mifantatrao tsara ny antom-bavaka sy ny zavatra tian'Andriamanitra nanarananao avy ao anatin'ny fo aiza marina ny fifatohanao androany mba tsy hoveriny amin'izay tokony hifatohany ianao atsangany an-tany izay tendrehan'izay ao ary lasa tsika mahazo mandeha amin'izay a raisoary ny tenin'Andriamanitra mibokiny lioka lioka toko faharoambin'ny folo ny andiny fa valambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa raiky amin'ny roapolo zao ny vaky ny teny ao aroa izy le mpanan-karena mpanango-karena zany io zay nanana ny zavatra rehetra zao no ataoko andrava ny trano fitehirizako aho ka hanao zay lehibe kokoa ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako dia ilaza amin'ny aiko aho na ny fanahiko hoe ry fanahy io manana fananana be dia be voatahiro amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misotro mifalia andiny faharoapolo fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adalany io alina anao laina aminao ny fananao ka ho aiza zay zavatra noharianao voalohany sika dia olona fanahy mitoetra ao anaty vatana mananaina olona fanahy mananaina tsika mitoetra ao anaty vatana ty vatana atao hoe nofo ity ny rehetra ataonao ampahazoainanao dia tranga avy ao amin'ny ainao avokoa fa tsy avy ao amin'ny vatanao zay ny mampahazoainanao raha dininy ty mpanan-karena ity zany arao tsara ty mpanan-karena ity zany tonga dia nanao ohatr'izao ataoko be dia be ny sakafoko dia mananina dia mitsara amin'izay ry fanahiko rehefa misakafo ianao zany dia mivatanao no mandre voky fa ny ainao velombelona ianao zany tsy mampisakafo ny vatanao ho fafinaretany nofinao fa ho fafinaretany ny ainao raha io teny io ino tsara en français l'izy dia miteny hoe je dirais à mon âme no nolazainy fa tsy hoe esprit aina le izy tsy à mon corps na mon esprit fa à mon âme midika hoe ny ainao zany misy fiatraikany eo amin'ny ainao le fahatsapana omenao ny vatanao amin'ny fihinananao sakafo ny ainao miantra manaina le izy rehefa misakafo tsika dia mivatantsika ny mandray an'le sakafo fa ny aitsika ny mandray fitsarana ozy izy teo dasaloha dia ilaza amin'ny fanahiko aho hoe ry aiko ataoko hoe tonga dia le tsy fanava ry aiko manana fananana be dia be voatahiry amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misotro mifalia dia eto Andriamanitra ny corrige azy ozy Andriamanitra hoe zay le fitsarana miafina ho ambadiky ny abetsahany zavatra nanan'izay zay le tsy tiako fa mila ifadinanina satria le nofo rehefa voky dia zao mahazo aina eo amin'ny nofo le fiainam-pananao tonga ianao dia te hametraka fitsarana amin'ny abetsahany zavatra nanana zany dia ozy Jesosy raha nio ny ala aminao ary ny ainao dia ataonao aiza zay nangoninao zany hoe Andriamanitra te hametraka mihoatra ny lanja ny ara-panahy ho ambony ao amin'ny ainao noho ny fanananao fahatsapana te hitsahatra amin'ny abetsahany zavatra nananao tsy mandretehaka mihitsy ao an'Andriamanitra amin'izany fahamarinany zany atsakany hoe tanan'izay mandrea hoe tena fahamarinany zany pastora ianao koa tsy afaka hiteny hoe tsy izy zany tsy maintsy miaina ianao androany amen
Halleloja! Rehefa misakafo zany tsika dia mivatatsika ny mandray an'ilay izy. Fa ny haitsika ny mandray fitsarana vokatry ny fisiany le sakafo ao anatsika. Ka ny ainao no misitraka Andriamanitra. Lesona voalohany. Lesona voalohany. Ny ainao no misitraka. Fa tsy mivatanao no misitraka an'ilay izy ao anaty fifaliana, fitsaharana, vokatry ny fisotroana sy fihinanana. Raha eo 9:20 amin'ny 2:20. Andriamanitra zany tsy manome sakafo amin'ny vatana, fa nataony vonona melohan'ny amronan'ny vatanao ny zavatra rehetra ilainao. Zay le système. Nataon'Andriamanitra vonona melohan'ny amronan'Andriamanitra ny Adama Edena. Marina sa tsy marina? Ny rehetra ho antsika zany dia nataon'Andriamanitra meloha ao anatintsika. Nataon'Andriamanitra meloha ao anatintsika ny rehetra ilaitsika. Adama rehefa tonga teto an-tany dia nampifandraisin'Andriamanitra tamin'izay efa nomen'Andriamanitra azy tao amin'ny tontolo ara-panahy fotsiny. Zany mahatonga an' Jesosy milaza amintsika hoe ny fiainana dia mihoatra lavitra noho izay ilaina sy izay hita ny masontsika. Ny fiainana, eto aloha zany mila manaiky tsika fa ny tena vrai fiainana dia mihoatra lavitra noho izay hita ny masonao sy zavatra ilainao. Matio 4:9-5. Hiditra lalindalina kokoa tsika dia ho azonao fa aza miketrona fa ho azavaiko amin'izay le izy. Matio 4:9-5. Zao ny voasoratra. Ano izany lazaiko aminareo, aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotronareo, na ny amin'ny teninareo dia izay hotafianareo. Mo ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Zany hoe nataon'Andriamanitra vonona melohan'ny zavatra ilaina, ny zavatra sarobidy ho anao. Ny aina dia mihoatra noho ny anina, ty vatany ty dia mihoatra noho ny fitafiana. Ny antopy sy ny anina dia satria miaina ianao, ary ny antopy sy ny fitafiana dia satria manana tena vatana ianao. Tsy ilaina ny fitafiana raha tsy misy vatana. Tsy ilaina ny anina raha tsy miaina ianao. Ao a, Luka 2:17. Mazava kokoa izy ao koa. 9:17. Ozy izy. Fa ny aina mihoatra noho ny anina, ary ny tena noho ny fitafiana. Ka zao tadidio, ny fiainanao dia nisy talohan'ny hanina sy ny fitafiana. Satria ny fiainanao tsy nanomboka tao Edena, fa tamin'Andriamanitra namorona ny Adama ivelany Edena. Efa vita Adama vao nentiny tao Edena. Edena efa vita talohan'ny Adama. Ho an'ny Adama, ny fiainany tao amin'Andriamanitra aloha vao Edena. Adama tsy nahita Edena raha tsy niforon'Andriamanitra izy aloha dia nentiny tao. Ajangary an-tanan'izay mino hoe zany marina. Eto amin'izay ary. Eto amin'izay dia ho fantatro amin'izay le izy. Zany no mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra sarobidy lavitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ilainao. Satria ny fanatrehany na olona anao fa tsy le Edena izay hitondrany ianao rehefa avy eo. Eritrereto hoe Edena zao etsy. Taty Andriamanitra namorona ny Adama. Nidina izy dia nasiany fofonay ny Adama dia tonga olombelona. Zay vao nentiny ho ao Edena. Manaiky an'izay tsika tsangany ny tanan'izay. Dia zao nefa ny attitude sy comportementanao androany. Edena tsy hitanao no manomezanao lamosina an'Andriamanitra sy ilazanao hoe tsisy izy. Na hoe tena tsy mijery anao mihitsy izy. Nefa ny asarobidiny fanomezany ho anao dia ambony lavitra no le fanantenana tianao ho azo amin'izay zavatra ilainao, ka Edena tianao afinaritra ny fonao. Mafantatrareo ny olana ao anatin'ilay fifandraisana tao amin'ny bokin'ny Lioka anjaraiko teo hoe nitsahatra tao amin'izay nananan'ilay olona dia tezitra Andriamanitra. Satria tsy napetraka Andriamanitra mihitsiny ho ao amin'ilay zavatra ananany ny fitsaharany. Fa Jesosy ny teny hoe makanesa ty amiko fa za no anomenareo fitsaharana. Ny fitsaharana ao amin'ny Jesosy fa tsy ao amin'ny zavatra. Manompo sampy ianao raha vao amin'ny zavatra. Ny attitude-anao te hametraka ny fitsaharanao
fiankofana diso. Zany ny antony ifaditsika anina satria rehefa mitsahatra ao ambadiky ny fahavokisantsika dia tsy misokatra amin'ny fiainam-panahintsika mba hatateraka ny tenin Jesosy tsy mofy ihany iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay laoko ny vavan'Andriamanitra rehefa tany am-pifadikanina izy. Misokatra kokoa amin'ny mission sy ny ara-panahiny ao anatiny talohan'ny fotoana nanombohan'ny missionny. Hiazakazaka tsika anao mission amin'ity taona ity. Teny aminao fa adinoy le fitsarana alokaloka ao ambadiky ny fahavokisana io mba hampandefero io ainy tsy ankina amin'ny zavatra ilainy eto ambonin'ny tany fa ampitodio ny amin'ny antovisiny fanateny mialohan'ny nahavitanany edena. Hoe tsy Andriamanitra. Ny fanatrehany maha olona anao. Ny fanatrehany no maha olona atsika. Fa tsy edena. Izy nidina ny sofina teo amin'ny vovoka vita ny olombelona. Fanatrehany maha olombelona anao. Fa tsy edena. Averiko fandroany. Fanatrehany no maha olona atsika. Fa tsy edena. Mahatonga an'Andriamanitra misy fotoana mizaha toetra anao. Raha vao mitady fikipikitra ianao amin'ilay maha olona anao eto ambonin'ny tany, mifikitra amin'ny habetsahany zavatra nananao, dia mpandalovin'Andriamanitra ady kely ianao mba izahany toetra hoe mbola omenao lanja ve ny fisiny mihoatra ny fitiavanao ifikitra amin'ny habetsahany zavatra nananao. Teteny aminao amin'ity famarinana ity edena azo esorina. Azo esorina edena fa mifanatren'Andriamanitra irremplaçable. Tsy azo soloina mandrakizay eo amin'ny fiainanao. Satria ny olona dia natao ifikitra amin'Andriamanitra izay pahary azy. Mahafantatra ireo ny mahatonga ny trondro maty rehefa miala ao anaty rano satria Andriamanitra ny teny hoe misy rano dia izay vao niaza ny rano ao anaty rano. Ny rano aloha no antom-pisian'ny trondro satria ao izy no mivelona. Dia raha vao mivoaka ao izy dia maty. Rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia nisy fofonaina izy hoe andeha olona amboatra olona tahaka antsika. Ny olombelona natao iraikitra amin'Andriamanitra sy ombona amin'Andriamanitra fa tsy zavatra hafa izany. Dia raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra ianao dia vitatra koa ny aminao. Toatr'izany koa ny zava-maitso. Aoka ny tany hamoaka zava-maitso, vao tafasaraka amin'ny tany ny zava-maitso tonga dia malaso. Zay mahatonga ny mampitodika ianao anaty vavaka sy fifadikanina. Mitodia amin'Andriamanitra ianao, verena amin'Andriamanitra ianao, miombona amin'Andriamanitra ianao, miraisa amin'Andriamanitra ianao, ampijoroy ho sarobidy lavitra, mihoatra no etaeta ty andray valivavaka io ny fananao fiombonana lalina amin'ny Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompona toy izao anao. Tsika tao amin'ny Kristy no foroniny dikany tsy mahazo misaraka amin'ny Kristy zany tsika. Zay maha-kristianina tsika. Le vrai chrétien. Maneho an Jesosy, miombona amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny Jesosy, miaina ao amin'ny Jesosy. Edena azo esorina, fa ny fanatrehan'Andriamanitra tsy azo esorina. Satria ny fanatrehany miazo ny edena, sady ny fanatrehany koa no edena ho antsika. Tsisy ilana ny edena, vao niodiny Adama, sady voafoanan'Andriamanitra no noroasiny tao izy. Satria Adama no ifantohan'Andriamanitra fa tsy edena. Dia jereo ny devoly efa nahazo ny tany amin'izay satria nanomboka nampiasa ny fahefany Adama izy hanapaka an'izao tontolo izao, nampitodia ny mason'ny olona hiantehitra amin'ny zavatra ilainy eo amin'ny nofo. Amin'izay ny na ny ainao mifikitra sy mitsahatra amin'ny habetsahany zavatra ananana fa tsy manana fahatsapana tsony ny alehibean'ny Kristy izay manapaka sy mitondra anao ary eo amin'ny fiainanao isan'andro. Hitanareo? Tena hitranao androany maraina ao anatin'izao vavaka sy fifadikana izao. Vonoy ny momba ny tenanareo rehetra ety ambonin'ny tany. Miombona amin'ny Kristy Jesosy sy ny hazo fijaliany mba nananareo fiainana be dia be. Omboly fahatsapana tsy izy ao anaty vavaka sy fifadikana. Matetika vavaka sy fifadikana fanaon'ny olona dia mba handeny afera hisokatra ny fandrian-javatra, hikorira sy lamina ny vata fitehirizana mandritry ny taona satria teo ao le fitsarana. Hitanareo amin'izay, raha mbola misy olona pahorian'ny filany mitomany satria tsy ampy izay zavatra tadiaviny, dia mbola tsy tomombanao amin'ilay programa ara-piombonana ilan'Andriamanitra ny aminy fa mila fibebahana. Satria zao vavaka sy fifadikana izao, fanokafana ny ao anatin'ny fonao hiombona amin'ny Jesosy. Manina tsara hoe
Jesosy manaiky mihitsy ianao teny iverina amin'ny hazo fijaliana hisaotra an'Andriamanitra hoe tompo misaotra betsaka any amin'ny ranao, saotra betsaka any amin'ny famonjenao, intia vonona anombo ny nofoko ny faniriko ny filako rehetra aiza eo amin'ny hazo fijaliana. Vonao fantsona ny eo fahavelomanao iaina n'le fiainam-baovao. Zany fiainam-baovao zany reto le fiainan'ny mpianatra atao amin'ny asan'ny apôstôly jereo. Raha zao moa Andriamanitra miteny hoe iombonana ny zavatra rehetra. Dia ndao avarotra daholo ny fananantsika, eto amintsika misy miliardera. Eto amintsika mety misy tsy manana fa tsiray milanja. Fa iombonana dia tena hoentina amina sincérité tena fahatsoratra ny tamin'ny mpianatra voalohany. Dia angonina daholo ny fanana dia ifampizarana. Dia amin'izay tsy sorona malahelo intsony. Le nangonina ataontsika 4 miliara be iny. Tonga dia azoko ny 500 ohatra. Tsisy mifampisain-dratsy zany tsony eto hoe iza ny nangonina io daholo ao daholo ny jeu ilalovan'ny satana amin'ny fifatoan'ny olona be dia be. Matahotra no ambakaina, ho ararotina, matahotra no faty antoka, so dia very be. Nefa tapitra ny fofonainy, misetondre mandeha dia tsisy anao daholo io na rahera. Marina ny teny io ny zavatra iainany. Iainany io! Fa raha mbola ao le saina sy ny fo, voafatotra. Io foana ny resaka naiza naiza. Natrany am-piangonana io, natrany an-trano, natrany am-piasana, mamona. Mamona. Oviana le teny an'iny hoe misy profesia ohatrao dia zay mahasa. $50 lesa 60,000 francs. Ty profesia ty ho an'ny olona mazaka 20 millions d'ariary. Masakasaka daholo amin'izay satria vidina amin'ny profesia. Tsisy mamaky baiboly le olona hoe zay nahazo maimaimpona dia manomeza maimaimpona. Tsisy namaky an'izany zareo, adino zany satria le fanentan'ny telo efa mampifantoka any amin'ny verset biblika be dia be. Atonga le fitahiana tsy eo amin'ny hazo fijaliana intsony fa avy amin'le fanatitra. Fiakofana diso. Ianao ihany ny provoquer an'Andriamanitra. Te metra-panontaniana aminareo fa iza kay Andriamanitra? Tompon'izao rehetra zao izy e? Izy hoe mpamorona? Sura amin'izany ve ianareo? Dia nareo ve sura fa Andriamanitra taita amin'izay fanatitra ataonareo io? Mampidina an'Andriamanitra mitoeran'ny créature satria everinao fa mitovy fo aminao Andriamanitra. Créateur izy fa mampidina azy eo amin'ny toeran'ny créature ianao raha tsy mitandrina ankoatra ny hazo fijaliana mbola tsy resahako. Fa considération anao amin'Andriamanitra. Hoe rehefa anao fanatitra be dia hitodika mihitsy Andriamanitra ary ao anatiny. Zany le mpitoroteny ety aloha. Ary raha vao ataonao ty dia hitodika Andriamanitra ary lanitra ray manontolo hijery anao. Satria hitan'Andriamanitra ny fonao ralasana bavy ao anatin'ny fanatitra ngeza be izay ataonao. Ety aloha ary hivavaka ho anao fa orinan' izany fotoana izany ralasana bavy. Ralasana bavy. Reny amin'izay mipaka volume rehetrarehetra satria te handray fitahiana mba ho hitan'Andriamanitra satria hitodika mihitsy Andriamanitra amin'ilay fanatitra. Tompony zavatra rehetra izy aza-pidinina amin'ny toeran'ny créature izy. Pastera ny taitra mahita ny volume miny satria ndroso ny asany. Fa Andriamanitra tsy mitodika mijery an'izany. Créateur izy azo ny tany izay rehetra eo aminy. Ny ampitodika an'Andriamanitra ny fonao. Tsy misaina hoe toy no manao akory na volume bera no entinao. Tompo ty mbola tsy ampy raha ny hainao izay natolotra ho ato amin'ny hazo fijaliana. Ataoko fitiavany zany fitiavany. Tsy mahatsiary teny ianao hoe misy aterina, misy contrainte. Na hoe eo fonao anatin'ilay fanatitra mihitsy. Ho tahina amin'izay azy ao satria efa hitan'Andriamanitra ity. Tenenina eo akaikinao rehefa marina dia marina hoe. Samy mizaka amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fanatrehany mihazo ny Edena. Sady ny fanatrehany no Edena ho antsika. Rehefa niala ny fanatrehana teo amin'ny Adama, ozy Andriamanitra tsy mety mipetraka eto intsony ndana. Tsy natao an'ny olona tsy miombona amiko, Edena. Dia rehefa avy eo amin'izay Adama nandehandeha. Dia tonga amin'izay Jesosy dia mba ho avotana amin'izay Adama dia natsapa izy hoe very fanatrehana. Dia tafahira mihitsy Adama tamin'izay. Fanatrehanao no lanitra ho ahy.
fanateanao no lany traoa. Zany no antony mahatsara ny fiankinana sy fitsarana tsy amin'ny edena sy izay ilaitsika fo amin'Andriamanitra irery ihany. Ao amin'i Jesosy irery ihany. Mino fa azonao zany teny zany. Ozy izy Paoly zay nitoetritsika ozy izy sy mandala ato amin'ity trano lay ity dia tsy natao tanana fa miala eto sika ozy izy dia ho ao amin'ny tompo mandrakizay. Ny olona anankiray tian'Andriamanitra ho hita ao an-tranonao ao amin'ity vatana ity dia anao sy izy irery. Aza sisina osotra izy an'izy zany. Mangalatra sy jiolona daholo izay bitrao ankoatranao sy izy. Amen. Amen sa tsy amen. Halleluja. Satria Andriamanitra dia hanorona anao ho vatana trano fanahy itoerany mahatamana azy. Rehefa miala eto ianao fanahy masina manomana anao dia zao toy ny matory ny fahitan'Andriamanitra anao, toy ny olona matory. Dia rehefa ilay olona matory tonga amin'ny fotoana iverenany dia hovainy ianao hitafiny tsy fahalovana amin'izay. Mitovy endrika tamin'ilay nitsanganany taorian'ny fahafatesana. Dia hozy izy Jaona ao amin'ny bokin'ny epistily izay soratany. Raha iseho izy dia ho tahaka azy sika. Halleluja. Satria nofo avy amin'ny nofony sika. Hitanareo zay ilay mahavady ampakariny antsika. Ho nofo ray ihany izy ireo dia tsika koa amin'izay fotoana izay ho nofo ray fo amin'ny ara-panahy. Any an-danitra tsy mila firaisana ara-nofo, tsy izay ilay izy. Fa ianao hovain'Andriamanitra ny nofonao mety loha hitafiny tsy fahalovana. Nofo ray an'i Jesosy tsika. Fofombadin'i Jesosy tsika. Homaniny tsika hatsiaro azy amin'ny alalan'ny fandraisana. Hitanareo ny hatsiarovana ny tompo tsara eny amin'ny rindrina. Tsara eny amin'ny rindrina ny hatsiarovana azy. Fa communion. Fiombonana. Communion ny hatsiarovana azy. Zao natao ho fahatsiarovana. Communion. Mino fa azonao ny famarinana izay tian'Andriamanitra ho zaraina androany. Aza vela azo aina amin'izao tontolo izao ny vatanao. Ka anao tahaka ilay mpanan-karena miloko atao 20 esa efa nahavory fananana be aho. Mitsara ry fanahiko. Mifalisy miravo. Mandritry ny taona firy ianao. Misitraka fotsiny. Ny ambon-dreny. Dia hozy izy Andriamanitra. Raha an'io no alaina aminao ny hainao dia ho aiza daholo ireo navondronao rehetrarehetra ireo. Dia hitanao ny devoly fetsy. Ampidiriny ao anatinao ny toe-tsaina poulet de chair. Mba maniry an'ireny poulet de chair iny ny akoho gasy. Zay mitsindroko tia mivenjivenjy vao mihinana. Fa ity eto sovavana sokafana tsetsefana foana izy mampitsetony devoly. Mba tsy haritrely izy fa telo volana dia le taina satria lasa nofony. Menao tsara venareo. Fa le akoho gasy mitsindroka iny ela velona iny. Satria mandeha amin'ny ara-dalàna amin'ny fiainany. Dia aza manaiky ho fitany devoly amin'ny tsy fahamarinana atao amin'ny poulet de chair fikisany katsaka ve le tainy. Aza mitsahatra amin'ny fahafenoany zavatra ilaina. Kristy fitsaharantsika. Kristy fiainantsika. Kristy fiadanantsika. Kristy fahavelomantsika vaovao. Kristy fiainantsika mandrakizay. Kristy mpamonjitsika mandrakizay. Ny zavatra tokony atao anatin'ny vavaka sy fifadin-kanina mifakazara amin'ny tsy toa. Dia hiadany ianao. Asitehaka ho an'Andriamanitra. Fakazara amin'ny tsy toa dia hiadany ianao. Ndao amboatra fo. Amen. Amboatra fotsika. Amboatra saintsika. Amboatra ny ao anatsika ao anatin'ny fandinian-tena ao anatin'ny vavaka sy fifadin-kanina mba ho iray amin' Jesosy. Ndao tsika hivavaka. Vavaka. Tsangany amin'ny toerana misy anao dia vavaka tsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra. Dia sotra sakasitraka anao izay amin'ny fony manontolo. Manoloana ny teny fiaina izay omenao anay. Sy manokana Jesosy dia manapatsapana hoe isaky ny mizera ny teny. Dia misy zavatra ngeza be hovainao, amboarinao, esorinao tsy ao anatinay. Zany toetra zany indray zany toetra vaovao tianao anairana anay hoe kristianina izay fa raha mbola mientetra amin'ny zavatra ny tany mbola tsy feno ny fepetra, iainanay mifakasitrahanao. Fa tianao izay ho kristianina
tena iaina mpitiavana sy amin'ny kalalana anome voninahitra anao amin'ny andro na ety ambonin'ny tany. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra, asa vela isy hanamely tena ny tsirairay avy. Fa reko hoe misy manamely tena eto. Misy mavesatra be nareo. Eniko aty aloha ity zany amin'ny tontolo ara-panahy, misy mavesatra. Fa zao nolazain'i Jesosy. Tsy ianao nanao an'izany fa za, hoy ny Tompo. Ampanekeo fotsiny ny fonao anaty vavaka. Dia ho tarihiko amin'ny fanahiko ny ao anatinao, hoy ny Tompo. Dia ho renao fa tsisy an'izao tontolo izao intsony ianao. Tsy le mbola maharary amin'ny zavatry ny tany ireny intsony. Tsy le mbola mora mitaraina rehefa misy zavatra tsy tanteraka na tena hoe izay no antony fanomponao, fa olona tena afaka afohy ny zavatra rehetra na ny ainao ara dia ianao le mpino afaka nijoro ohatran'ny Petera hozy izy. Manaiky ho faty martiora ny finoany an'Andriamanitra. Satria nahatsapa ny matsinitsininy ny fiainany eto ambony tany mihoatra noho ny fisiany izay niantso sy maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana ka hamonjy azy hanome azy ny lanjany mandrakizay. Aza manao fanompon'le jiolahy anankiray teo akaikin'i Jesosy, nametraka ny limity na ny fetrany atao hoe Mesia mpamonjy tamin'ny fahatretrehany famonjena azy ny amin'ny zavatra ilainy. Zanak'Andriamanitra mariny ianao, dia atao izay lako eto amin'ity hazo fijaliana ity raha ianao ny Mesia, dia vonjeo koa ny tenanao sy zahay. Zany ny baikom-bavaka, teny ambavaky ny olona, ny ambavan'ny olona, voafetra ny tany. Na mangirifiry azy dia tsy miova ny toetra. Satria tsy ao ny fanahy. Manome fahatsapana ohatranay androany maraina. Ny alala ny fisian'ny famonjena ao ambony noho ny zavatra rehetra. Matovy tahaka le jiolahy zay, fa samy jiolahy daholo zay rehetra. Fa ohatran'le jiolahy anankiray indray zay rehetra. Jesosy eo. Tsarovy ahy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Olona mametraka ny lanjany mandrakizay ho ambony lavitra no ty tany mandalo ty sy ny fangirifiriny. Dia hoy Jesosy nitodika nijery azy. Zay tsy maintsy faliako izay satria manome lanja ny antom-pisia ny famonjeko sy ny missionako. Anio dia anio ihany. Dia tsy maintsy eo anamiko any paradisa ianao. Saotra Jesosy. Amoary arany ao anatinay. Satria fantatrefa ny zavatra rehetra dia manaraka. Fantatrefa tsy antitra izany koa izay. Tsy matahotra ny antitra izany koa nefa izay. Ary fantatrefa ny tompony zavatra rehetra miaraka aminay. Mpiray lova amin'ny Kristy izay, mpandova an'Andriamanitra izay. Asa velo izao tontolo izao ny anton'le lova apetraka voalohany. Fa ny fanjakanao, ianao Andriamanitra ny lova tsara indrindra ho anay. Mampiraisanay fo aminao, hanomezanay voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia hafa mafy amin'ny Tompo. Mahazo toerana. Raisitsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra.